Destination Malagasy, tout ce qui est en Panakanto. Mbola ao tsara daholo nareo avy nisotro rano eny ary Jazz MC koa nomeko fotoana kely mihitsy mba ahafahanao tena manala ny any anatin'ny rehetra tena hoe vanitika ray party zay manahirana le teny gasy teny gasy asarotro teny gasy zany nomenao isan'ny tsy mahay za aloha isan'ny tsy mahay teny anisan'ny tsy gasy mahay logika be ko ianao raha teo koa metesika maro koa olo normal baka fotony za comorien sarotra aminakahy mahay teny gasy fa le gasy koa maro koa tsy mahay teny gasy Jazz raha mbola hiteny eto dia ohatrany hoe ay tena mamely be any Jazz loatra koa sy mirina zany fa aleo ianao nomeko droit de réponse iclôturetsika n'iny resaka iny hoe inona zany tena hitany inona zany satria le teo ohatra mbola safosafoko kely le izy fa niezaka ihany tena niditra fond ao anatin'le resaka marina eketsika zany za tsy teny hoe marina samy manana ny famarinana io mety hoe zay ny teneny Jazz hoe nenazy bondohony ka ny tena tia nidirany amin'ilay le hoe iverenany taloha fa za zao mahita hoe raha za koa ny teo amin'ny placen'le olona dia nenahy le rythme mihitsy ny tena tedaviko hoe averiny inona ny droit de réponse anao vahoaka ny Tamatavy anisan'izay tena raha commentaire tsy hoe ny vahoaka rehetra fa ho an'ireo mpikirakira ny Facebook somary nasika ny namaly anao somary tesitra nalahelo za koa zany mipetraka eo amin'ny placen'ny zareo ihany hoe tatia Tamatavy zany tena nipoiran'ny Jazz nafantaran'ny olona ny Jazz MC tamikeo izy rehefa malaza dia ohatran'ireny Tieny reny Tamatavy ohatran'ireny alonao mandeha ihany fa zay fa tsy mila anao fa zay fa manana andriry Léonil ry izy antonony zareo daholo moa ny artiste malaza rehetra zay somary ny adiko hevitra kely tamin'ny Jazz hoe raha misy ny tena hoe tompony la muzika za tsy miteny hoe tsy mahay ny faritra hafa fa ny ao zany tena mbola hitako hoe ifonako izay valiteny avy atsy amiko zay fa nisan'ny mafy ihany koa raha resaka hoe la muzika amaleko izy trotra za boka za olo farany zay trotra ary farany mahay misadapty à n'importe quelle situation ary tegna mahay misadapty amin'izaniza zay ny ankafizanay an'izy io raha eto amin'ny destination malagasy zay naviany za tsy hitan'olo niteniteny mihitsy tamin'ny zavatra igny fotony za comprendre koa ino manatonga azy igny voalohany asarotam-piaro voilà zay ino mahatonga le asarotam-piaro fitiavana zay nge hoe izy fitiavana tegna fa be zay tonga le asarotam-piaro le fitiavana fa aren'le andian'olo vitsivitsy manaratsy de lasa mivadika kely couleur fa za ndraiky za micomprendre zay naviany za tsy za ny calme za mizaha fotsiny taminany iny de za tsy namaly hoe magnanaova vidéo anao Jazz marobe conseil za tsy de tia mitandregny conseil avy ambadiky gauche droite fa nenakahy le hitako mety za magnano raha nitriny fo amin'ny fomba mahitsy za tia mamoromora archive zay archive n'interview nakatalitaloha regny na audio io na tamin'ny téléchargeko de ataoko agnaty machine ka nanagnako regny maro be zegny koragna atao tsy nankisy fisaorana Tamatavy tsy nankisy sira Tamatavy na ery namany tao anatin'ny studio ara nadinany na de papany zareo raha ataona $10 lasa nampidirina agnatin'ny affaire nefa izy tsy agnatin'ny affaire tsara naseny fisaorana nefa atrezena pa Jazz MC za rehefa mandalo télé za na mandalo radio tsara adignako nagnamia fisaorana raha ataona $10 tsara adignako nagnamia big up Tamatavy ary tsara nadignako nagnamia big up manafinaka jiaby le nitongoko taminao to agnatin'ny interview tsara nisy de igny vidéo regny fotsiny nitapatapako le partie à chaque fois za magnamia fisaorana ro igny fotsiny tapatapako natambatambako interview maro be samihafa misy TV plus misy record misy Viva misy maro be misy amin'ny Jumina azafady raha manona agnarany télé sasany fa regny natambako de nipublieko nambara fotsiny hoe ny marina tsy mba maty fa zegny tsy tambagnany zay tsy mankatia nimbazimba zay fa igny ientsika jiaby mandiniky hoe aiza ny marigny ny zareo nanaratsy iny fa ina vidéo igny de nijery amizay olo mbola le olo jiaby nankaratsy igny koa nipody kema ziny kema à chaque fois zegny chaque interview za sarotry misaotra studio Mbolo Maditsy ity sarotry misaotra hoe merci papanaka raha ataona $10 nahatonga za karaha ty
Ary tsara digna koa nagnano merci lova finale fixe nampajaza Jazz MC ary misaotra koa ro namako jiaby tagnaty studio namboly Mad City to nanogna za tagnaty 5 taogno nipitrahako Tamatavy. Tsara nadignako. De igny nipublieko de zay nampakalmegna affaire satria hitan'olo am'zay kety le vraie version fa tsy kalma ozy izy nareo artiste fa aveo nareo anefa no misitina lakolosy anay mpanaraka ihany fa mbola pinao publication hoe bientôt Tamatavy de tsy haiko tsony hoe kalma ve zany sa fisitomana lakolosy zany. Tsovalisika makasika hoavy za hoe hitako fitiavana Rozara jiaby igny fitiavagna jiaby igny izy teny natao tonga niasa rô Tampiaro misy fitiavagna ao. Tsy matahotra anao andeha avany? Tsy matahotra? Tsy matahotra. Tsy matahotra mihitsy guichet fermé? Tsy matahotra. Tsy matahotra. Drasantsika zay. Hatrizay ny za mandalo Tamatavy guichet fermé foana. Non fa après an'ity karazana ohatran'ny hoe scandale ve zany? Amina artiste izy, zavatra mila fantatra e. Ary zay naviany korangatsika resaka buzz. Ino mahatonga artiste micrée buzz? Am'izay izy voilà, laza ratsy. Buzz ne tsy laza tsara e. Non fa mety hoe laza mizara roa. Fa raha andevona azy bakao mitambatra raiky. Mizara izy de mitambatra raiky alohany. Laza raiky fogna. Fa misy le tsara de misy le ratsy. Le ratsy amin'ny artiste le laza ratsy tegna mampanonga succès. Zegny aviana artiste kene micrée buzz miadiady gauche droite mitady problème satria iny laza ratsy igny mankisy resaka. Igny le micrée polémique. Zavatra tsara ne tsy micrée polémique e. Kele anao ty zao tsara sa ratsy? Nagnino za mampinana zaza mihoatra narivo amin'ny baka. Tsy marigny olona ny lasa polémique. Satria zavatra tsara. Azonao? Nampitondra fanjakana aza tsy mahavita an'izany ani azafady. Donc ratsy zany le ty buzz farany anao ty. Reny zavatra tsara de tsy asiana resaka. Fa rehefa zavatra ratsy lasa polémique foana. Zavatra ratsy foana lasa polémique. Zany hoe ratsy zany le ty buzz anao. Voilà, opa maro karazany, maro be ne opa tao e. Fa za mijery fotsiny za zany za mazaka de mijery fotsiny de lozako moe de tanàgna hely ndraikindraiky. Ndre. Azoko ka. Oui, fa nareo mafia. Tena zay tena olala misy maza olombelona tena. Te amaly mihitsy olala c'est chaud là. Azonao misy olo efa miteny zavatra tsisy, mamorana zavatra tsy misy. Misy olo tsy mahafantatra. Ne la quartier pitrahako fotsiny. Zany tsy mipetraka ambolo madinika e. Za tagnatin'ny 5 taona mipetraka Tamatavy ne za mipetraka Mangarivotra Sud amin'ny Saint-Paul. Agny za mipetraka. Za tragno araiky ndraiky papako. Zay samy célibataire. Mo tam'izay le célibataire e? 5 taona. A Mangarivotra Sud za mipetraka amin'ny Saint-Paul agny. Studio fotsiny ary ambolo madinika. Nefa za re jiaby tagnatin'ny commentaire atao miteny hoe za boka ambolo madiniky. Oh lasa mananino. Hitanao fa olona tsy mahafantatra za. Le izy fa faliny miteny fotsiny. Fa izy ma zay. Ok are. Olo mahasamy managna liberté d'expression. Tsy nanaiky ihany koa tsika teto amin'ny destination malagasy raha tsy navoaka antsika zay resaka zay nazava ho an'ny rehetra zay mandray azy am'izay famarinana ny oetin'ny jazz zay moa tsara zay tsy mandray azy tsy manina fa io samy manana ny heviny fa zay ny andraikitra eto amin'ny destination malagasy omena droit de réponse avokoa ny artiste rehetra na de zany aza de mipetraka foana ihany koa mirina hoe ohatry ny ahoana raha toka hoe mirina anisan'ireo tao anatin'ireny publication na commentaire marobe zay noentin'ireo olona maromaro tao anatin'ireny nanakihana anao reny de zay nahatonga anany nametraka an'ireny fanontaniana ireny mba ho azony rehetra ihany koa ary somary niverenantsika kely na ny tantarany Jazz MC sy ny resaka Tamatavy izany. Zay no mahakasika an'iny fa ndao am'izay reto anaraka mozika satria misy nouveauté milay be nge oentin'ny Jazz MC de aleo izy tena mihitsy ny an'olotra azy. Misy nouveauté ty le nouveauté le niteneniko hoe itondrako le endrika vaovao le endrika taloha le endrika taloha manao badana le na Jazz MC natiavanareo za tamin'ny voalohany be ile niteneniko hoe verina kely am'le endrika amin'ity clip vaovao ty mba juste hoe manitona fon'le mpankafy taloha ohatran'ny mirina zany izy hoe ngoma le bandô de ene zange mbola makafy foana na hatramin'izao satria zegny tegna marigna na viany zanagna ampody maro be mangataka agnaty page-nakao
hoe avy reny le endrikanao taloha le somary américain ya lasa coupé décalé loatra de mba avy reny kely style américain jazz même ty taloha mifefeloha vovô badana de ok ara veriko ara de izy am'zegny zay natonga zananao an'ziny satria maro zany fany nangataka agnatin'ny page-nakà agny mandeha message privé de naveriko ziny zegny mba hampafalifany fo ny le fany le nangataka de nataoko le izy. Ok ary vitantsika eo ihany raha mbola ampy fotoana dia ho ampitsika iray izay hira izay moa raha ohatra ka hoe tsy ampy ny fotoana dia azadinoana fa isan'andro ihany koa dia misy hatrany ny hira izay mandeha eto amin'ny destination malagasy dia raha zany hiran'ny Jazz MC zany tsy ho diso anjara ianao raha toa ka manaraka ny fandaharana ndao amin'izay ary fa raha tsika ty mozika ny jazz vaovao be ty anjarako titranany anjarako anjaranao anjaratsika jiaby samba hita anjara aby atsika jiaby wala velogno koa yes. Anjarako working a minute out. Kavananga chimetano nyangavia Simora ola kami tuvatu kwa umbi fitia kwano Malemya mnoza bebe Sikuranga numamo na angano zenga novano za pare Sanga ari tantano aza vostru fatima tekunina ike Ya kweno Ko ina nata itilinga jisaka iya Fa kondisyon timenta miga Anjarako amekwa ngarako fanangako chitambarako anjarako walipinda bindikau sa deska baby yo zamno leska kufutonga nyambesa kurakarati efana tumvwandiu kezo za tote za tetia baby sikuranga numamo na angano zenga novano za pare sanga ari tantano za vostru fatima tekunina eke ya kweno o ina nata itilinga zisaka iya fa kondisyon timenta miga Anjarako amekwa ngarako fanangako chilitambarako anjarako wana zizi yeba dance sika Wasastel Production.